Ny mpanao politika moa izay foana ny tena olana rehefa tsy eo aminy ny fitondrana dia lasa manao tatasika be vahakanto. Ny fitondram-panjakana teo aloha dia datao tsara fa nizaka mametraka izay natao hoe firenena demokratika ary tonga tamin'ny resaka fifidianana. Nilavon'zareo moa ny andraisana anjara tamin'ireny fifidianana ireny satria tadidio fa ao anatina fotoana fakana fahefana izy no lasa manao revendication zany hoe mandeha milahatra miteny mila an'izao fanovana nge misy foana isy ataony fa ny fakana fahefana isaky ny 10 taona vao misy zay natao hoe demokrasia ka raha zareo mitsikera hoe tsy ahazo hoany izy dia za mieritreritra hoe diso tanteraka izy satria ny sarin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatreresam-pirenena zao fotoana zao dia hoe navita fifidianana atsaka sy anavantsara ary samy teny aminareo fa mety tonga ny volana janoary dia firaradraraka indray ny vola avy any ivelany iasan'ny Madagasikara. Zay moa ny tena natonga raha sitrapon'ny fitondra fanjakana hoe moa tsisy fifidianana teto fa noho ny sehatreresam-pirenena tsy hamoaka vola mihitsy dikan'izay zany natao zay niseho hoe nisy fifidianana eto Madagasikara na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny rehetrarehetra misy an'ireny mpanohatry izay moa niezaka nametraka ny hoe atao zay nisabotena ilay fifidianana tsy naombo ry zareo tsy naombo nitetika any en plus tsy azon'zareo koa le fahefana zay fahefana fahazahoana ny fahefana ihany no ahafahana manova ny zavatra tiana tongavana satria araky naverimberiko foana hoe raha tia hanova zavatra ianao alaivalo fahefana tsy izany no tena zany fa ny filozofa Karl Marx zany hoe raha ohatra zany ka diso stratégie zareo tsy nahazo fahefana tokony efa manomana na ny manomana ny fifidianana manaraka izy na izy manomana ny 2028 indray. Raha ny fahitanao azy zany dia anana stabilité tanteraka zao fanjakana. Manana stabilité fitondram-panjakana io satria hita amin'ny fomba nitondrany tao anatin'izay 10 taona zay. Tadidio tsara fa maro ny revendication seo na ny mpampianatra zany na ny mpianatra zany na ny orinasa orinasa-mpanjakana hitatsika n'ireny tsy fahampiany resaka jiro firary ny filaharana be da be ny fako ny fahasimban'ny RN zany hoe be da be ny izy io moa ny tika tongavana hoe tadidio fa nanana argument zay moa filaza azy hoe nanana argument tsara ne ny mpanohatra akana le fanjakana fa tsy nararotana zay fakana fanjakana zay ka ny stabilité io moa na izy amin'ny filoham-pirenena na izy amin'ny filoham-pirenena efa voapetraka ny fitondram-panjakana tsara misy ny signe stabilité na fahitana an'ireny mpitandro ny filaminana maro be miaraka amin'ny fitaovan'ireny efa hoe entina ampisehoana ireny hoe voatazon'zareo tsara ny fanjakana. Ny toe-karena ny resaka jiro misy natao vaholana tsy matra teo fanjakana ny alalan'ny jiro sisy ny délestage mbola mitohy manasosokevitra ve ianao mampahay toe-karena anao na vaholana matra? Ny vaholana ny maro betsaka tadidio tsara fa ao anatintsika dia miaina zany atao hoe teknôlôjia zany dia da be ny teknôlôjia azo alaina tsara mihitsy any ivelany any fa ny olona manko matetika misy ireo mpitondra fanjakana matetika dia fitiava-tanindrazany aleo tazomina ao atsika aleo manao an'izao dia tsy mipetraka tsara mihitsy le stratégie zany hoe tsy mipetraka tsara le politika hoentina hamana an'le olana ny asan'ny mpanao politika anie dia ny olon'ny vahaolana ny tena mpanao politika fa ny akabetsahan'ny mpanao politika eto amintsika pisy loko politika fa rehefa pisy loko politika izy tsy vahaolana no entina fa ny azahoan'ny tombontsoa rehetrarehetra hitatsika zao ny zavatra miseho reny amin'ny resaka sotram-piaramanidina eto Madagasikara raha malala samy nahitsika menakafo mampalahelo le izy zany hoe ny vahaolana misy dia misy be da be tokoa fa ny fahavononana mahan'le olana matetika no fitiavatena zay mahatonga hoe mipisy loko politika mahazo rehefa mipisy loko politika mahazo toerana dia zay foana ny tsy maintsy miseho. Tanteraka ny 9 ambin'ny folo volana desambra zao ny investiture sasany mba mieritreritra hoe tsakatoany zay fanjakana. Tadidio fa anatina firenena demokratika tsika safidin'izay hoe tsy akato io ny filoham-pirenentsika ara-dalàna tsara mihitsy io ny ekely ny fitsarana hafa mangala-pamonenana io izay azo atao hoe organe suprême filaza azy zany hoe tsy refesy mandidy amin'ny famohan-dalàna tsy maintsy aketsika io satria ohatran'ny any amin'ny firenena rehetrarehetra ihany mila miara-mandrosotsika tadidio fa nitanitsika hoa valala ino izy hoe samy anatina sambo anankiray Madagasikara ny anarany ka raha hifanenjika eto foana tsika menakafo dia tadidio tsara fa tsy androso ny arena tsy azo raha tsy ao anatin'ny filaminana marina fa be da be ny olona manao ny ataony ireo olona manodidina ny fitondram-panjakan'ireo fa tompona ndraiky daholo tsika tsirairay avy amin'ny fampandrosoana Madagasikara ary rehefa hoe io izy io dia io aloha no eketsika afaka 10 taona indray tsika menakavy miaraka
mianina hoe miaraka mirona zany hoe izara zany no atotrotsika mba hitona le fahefana fa mba manantena kosa tsy afaka dimitaona indray dia mbola anao revendication indray hoe azo toy ny any hitako hoe tena fahotana sy erreur be da be zany zavatra natao ohatran'ireny.